Ny vahiny tao anatin'ny fandaharana solanga mo Andriamatoa Eliarabe vahiny, betsaka ny zavatra izay nambarany, betsaka ihany koa ny foto-keviny izay nambarany tao anatin'ny fandaharana solanga. Mila ampina ny filoha mba tsy ho ankatso dia ambodepona hoy izy. Mila ampina ny filoha mba tsy ho miala ankatso dia ambodepona hoy Eliarabe vahiny, ilay filohan'ny otrikafo sady mpanolo-tsaina teknika ny filohan'ny fanavoazan'ny repoblika. Ny filoha izay nambarany fa tsy voatery hitovizany hevitra satria inona no mahampanolo-tsaina raha hitovy hatrany ny hevitra hoy izy. Talohany na mpanolo-tsaina teknika ny filoha no efa nitsangana ny kafima izay misy antoko 5 ary ao anatin'izany ny otrikafo izay tarihiny. Nambarany Andriamatoa Eliarabe vahiny ihany koa fa ny kafima dia tsy manaiky ny nanendrena ny Premier Ministre ankehitriny. Momba ny concertation indray dia nambarany fa tokony handray anjara daholo ny rehetra hatramin'ny TGV ka tsy misy hoe antoko madinika sy vaventy fa samy mamosaka ny heviny mba tsy hoe efa voafaritra mialoha ilay fenkevitra dia ny fanaovan-tsonia fotsiny no atao. Andriamatoa Eliarabe vahiny ihany koa moa dia nilazany hoe manohana ny fanapahan-kevitra ireo antoko politika 300 mba amoahana fifanarahana politika handaminana ny firenena. Ny amin'ny resaka fanenjehana any Ramatoa Rina Rakotomanga kosa dia ny ampy fanodikodinam-bola 420 miliara ny fanenjehana azy. Nilaza ny mpisolo vavany Rina Rakotomanga fa isaky ny hita fa mitady ho afaka ny olona arovany dia misy dossier vaovao foronina indray. Amin'izao dia nampina raha fanodikodinam-bola mitentina 420 miliara ariary tamin'ny taona 2024 izay efa navoaka ny Cour des comptes dito fa tsy nisy fanodikodinam-bola araky ny fanazavany no hanenjehana any Ramatoa Rina Rakotomanga. Ny tanjona dia hitazomana azy amponja maharitra hoy hatrany mpisolo vava izay mihevitra fa fanenjehana mitosy paikady hampitombona ny vesatra izay ampangana azy izao zava-misy izao hoy ny mpisolo vava raha nilazany mikasika any Ramatoa Rina Rakotomanga. Ny anton'ity fionan'androany ity moa dia entinay hitondrany fanazavana makasika ny famotorana ny Madame Rina Rakotomanga izay olona rovako tany Amponja. Nisy ordre d'extraction mazava le famotorana fa afahany zany hoe tokony natao famotorana taty ivelan'ny fonja saingy tanterahana tany Amponja ihany moa zany. Ny anay moa rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna dia efa mijoro izay milazan'ny tanisa sy manazava ny tsy fanarahan-dalàna izay niatra tamin'ny olona rovanay. Voaroroa izy amina raha kolikoly fanodikodinam-bola 24 milliards d'ariary ary fitsabahana tamin'ny raha fitsarana. Nilaza ny Bianco rehefa nanontany izay hoe satria raha tamin'ny 2020 nitranga tamin'ny 2020 io raha io hoe tsy efa maty paikandro ve ty monsieur l'enquêteur dia izy zany manizingizina izy bon ny kolikoly tsy misy fempotoana mamaty paikandro tsy misy prescription nefa ny famaizan-dalàna fehezan-dalàna famaizana manazava tsara mihitsy fa misy prescription ny kolikoly. Manaraka izany ny resaka hoe fanodikodinam-bola misy rapport d'état de performance namoahany Cour des comptes dito tamin'izay fotoana izay efa nanazava tsara ny mazava tsara ny fitantanam-bola zany tamin'izany fotoana. Tsy misy resaka fanodikodinam-bola mihitsy zany tao ary efa namoahany Cour des comptes dito le izy tsy tanay hoe inona mbola hoe tokony hoe anaovana famotorana ny olona rovanay. Le hoe fanodikodinam-bola mantsy terena foana hoe fanodikodinam-bola mpanjakana nefa le mitory zany orinasa privé, orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana izay nahatsikaritra tsy fetezana tao amin'ny fitantanam-bola ka nametraka fitoriana. Dia efa izay ilay falazaina hoe efa taona lasa izay zavatra izay no nitranga dia tsika izao efa miditra amin'ny fahaenina taona dia mbola mi-insiste ihany zany hoe voaroro eo anatin'izay ny olona rovanay. Ny mahakasika ny hoe mitsabaka amin'ny raha-pitsarana lazaina fa hoe nanao lettre de réquisition izay anjara andraikitry ny mpitsara mpampanolalàna
izay tsy mitovy mihitsy fa ny réquisition zany fangatahana anatina fifanarahana na ara-barotra na fa ny réquisitoire izay andraikitry ny mpampanolalana dia fitakiana fampiarana ny lalàna rehefa misy heloka vitana voapanga anankiray. Dia izay mahagaganay hoe réquisition afangaro amina réquisitoire izay ilazana ny olona rovanay fa hoe mitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana aminay rehefa hita zany le hoe tsy mitombina ny anenjehana anazy amin'io amonjanany madame Rina Rakotomanga ny Ponjy io, dia ho fantatra zany fa ho afaka izy dia asesindray ny fiampangahana manaraka izay foronina aminay. Mampalahelo be le izy ary ny tena mahamenatra olona ao anatin'ny fikirakirana ny lalàna mihitsy no tsy manaja ny lalàna, tsy manaraka ny lalàna, tsy mampiatra ny lalàna. Dia nefa ntsika zany atao anatin'ny vanim-potoana ilokalokana amin'le hoe fanovana, raha ohatra ka hoe tsy anara-dalàna daholo tsika rehetra, tsy tokony amin'izao mihitsy zany ny bahanany hoe valifaty politika satria hatreto zany dia mbola zay foana no manjaka fa surchargena ny olona, ny eo tsy vita ny fitsarana, ny eo asesy. Dia aminay mampalahelo raha hoe isika rehetra zany notarian'ny mpikirakira lalàna izay tsy manara-dalàna dia ho aiza ary ty firenena ity nefa hoe firenena tan-dalàna. Mpanakanto nantenena moa dia nilaza mazava izay feno fankasitrahana zava-dehibe ny fanolorana maro-boninahitra mpanakanto mbola velona hoy nantenena. Zava-dehibe ny fanomezana maro-boninahitra ireo mpanakanto dia mbola velona izy ireo fa tsy maty vao omem-boninahitra hoy nantenena. Marina moa fa efa 1 taona ity mpanakanto ity no nihira, izany hoe nanomboka ny taona 5,790. Ny mpanakanto nantenena moa dia anisan'ny mpanakanto izay nisongadina tamin'ny famoronana tononkira momba ny resaka fiarahamonina, politika, raharam-pirenena, ny vakifasana sy ny halitra tao lampaty ny tena nahafantarana an'ity mpanakanto nantenena ity. Marina fa isan'ny ireo mpanakanto notolorany ministera ny serasera sy ny kolotsaina commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture niaraka tamin'ny ireo mpanakanto miisa 570 tao Toamasina nantenena. No tanterahana nandritra ny fandalovan'ny filoham-panjakana colonel Randrianirina Mikael tany an-toerana ny fanolorana ireo maro-boninahitra ireo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halaviana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray indro manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.